eo foana izy na fotoana mamy na ny mangidy indrindra mihaino antsika ary tsy mba manameloko izany. Izany no tena atao hoe namana amintsika olombelona. Ary ny manana an Jesosy namana, io no tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra. Mipetraka nefa mifanontaniana, naman'ny olon-drehetra ve Jesosy? Tsy, indrisy. Tsy hoe izany no tsy tiany fa isika mihitsy no tsy miezaka. Jereo anie, rehefa misy namantsika dia miezaka isika manome zavatra azy, manokana fotoana hiara-namana, mifampizara tsy ambaratelo. Toy izany koa mba hiandrasan'Andriamanitra amintsika. Dia izy ary izany no naman'i Jesosy. Ireo izay manaiky azy, ny firesahantsika matetika aminy mantsy dia manamafy ny fifandraisana aminy. Ho anao izay tsy mbola nahatsapa fa akaiky an'Andriamanitra, tsy nahafohy fotoana ho azy, fa mitary fa mety Andriamanitra mihitsy no nampijery anao an'ity vidéo kely ity mba hitotihanao any aminy. Raha mety dia tadiavo izy, ekeo izy ary aza misaraka aminy. Mamela ireo olona manisy ratsy anao, mandehana mifona raha misy fahadisoana nataonao ary hitsangana ka milasa hoe olona afaka aho satria efa mpinamana be amin'i Jesosy.